Nikadona tao toliara ny maraina teo ny Premier ministre Tsay Christian araka tamin'ny mpikambana eo anefiny gouvernement izay misy 12 iaino sy fampiresaka amin'ireo tompon'andraikitra ifotony civil sy miaramila tahaka izany ihany koa ireo ray aman-dreny ara-pinoana sy ara-drazana ireo mpiantsehatra sy teknisiana avy ao amin'ny orinasa base toliara ny solotena ny antoko politika na avy amin'ny lafikery mpanohana ny fitondrana na ny mpanohitra ary indrindra ireo solotena mpikambanana maro samihafa izy ireo araka ny tatitry ny bureau ny Prime Ministre. Avy any Egypte ny akamaroany ireo akora izay ampiasaina amin'ny fanamboarana ny lalambe migodana indrindra fa ny tara ny simenitra ary ny vy hoy Richard Rafitson izay ministry ny asa vaventy nandritra ny fitsidiana ny fandrosoan'ny asa omaly alakamisy. Anjaran'ny ministera hoy izy ny manamora izay fanafarana izany mba hatongavany aingana eto an-toerana. Ankoatra ny akora dia mbola misy ihany koa ireo milina lehibe tokony hanampy ny efa miasa eto amin'ny fanatanterahana ity tetika asa ity hoy hatrany kiambana eo anivon'ity gouvernement ity ny ministry ny asa vaventy. Malalaka misy no niaona tamin'ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina ireo iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI izay mamita iraka eto Madagasikara amin'ny fanombanana faharoa ny fandaran'asa tohana fantaranandrosana ny FEC sy ny tahiry ho an'ny faharetana sy ny fitohizan'ny fandrosoana ny FRD. Nahafahan'ny rotonta ny fambizara ireo lara-pahamena amin'ny politika mpanjakana sy ireo fepetrany rasa ny tahirim-bola iraisam-pirenena ity fihaonana ity hoy ny fiadidinan'ny Republika ka anisan'izany ny famoahana ny didim-panjakana momba ny fivavahan'ny viditsolika ho an'ny enim-bolana manaraka sy ny didim-pitondrana mamaritra ny fikajiana ny viditsolika izay ampiarina eto Madagasikara ary indrindra ny famoahana ny drafim-panarenana ny orinasa Jirama. Ifarana ny 14 aprily izao ity iraka fanombanana sy fitsiriana faharoa tanterahany reto iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena eto Madagasikara ireto. Tonga nitondra taonaina ho an'ireo ankizy izay manaraka fitsaboana eo anivon'ny centre hospitalier universitaire Mère Enfant Tsaralala androany ny groupe Inviso. Nahazo koba fenisoa izay be otrikaina ilaina amin'ny fahasalamana ireo ankizy miisa mandidina ny 10 izay tsaboina ao amin'ity hôpitaly ity. Niaraka tamin'izay dia nisy ihany koa ny fampahafantarana ny lanjan'ireo otrikaina izay entiny vokatra Nutrifood. Volaza tamin'izany fa anisany manampy amin'ny fisorohana ny tsy fanjari-tsakafo ny fisian'ireo otrikaina entiny vokatra izay vokariny Nutrifood. Ny groupe Inviso moa dia isan'ireo mpiara-monina antoka amin'ny fametrahana fotodrafitrasa eo anivon'ny ity toeram-pitsaboana natokana ho an'ireny sy ny zaza ity. Fihetsikasakana amin'ny ankapobeny no takena amin'ireo mpandeha avy an'ny Comore tonga eto Madagasikara mandeha sambo. Nalefahan'ny fanjakana malagasy ireo fepetra ara-pahasalamana takena amin'ireo mpandeha avy an'ny Comore. Tsy misy intsony ny finanana fanafody saingy tsy maintsy asiana fanafody fidiovana ny entana, sasana amin'ny gel hydroalcoolique na savony ny tanana ary mandalo pédiluve chlore ny tongotra. Nisy ihany koa ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo mpandeha. No mafisin'ny filan-kevitry ny gouvernement farany teo ihany koa moa ny fisokafan'ny sistan'ny Madagasikara amin'ny Comore.